Captura sy TNTV manolotra ho antsika tantara mitohy Jinja ho arantsika ny Alatsinainy ka hatramin'ny Zoma amin'ny 7:00 ary averina aminao manontolo kosa ny Alahady amin'ny 2 tolakandro manomboka ny 3 Janoary 2024. Dada, fa tsy tianay intsony nga ianao? Mbola ho avy ny andro amiga tamin'ny fiainantsika fa aza manahaka toky izany. Andabaiko izany nareo. Tsika sy lahy tsy afaka amin'ny mission izany. Dia ahoana ity izany mivadiko anie tsy salama? Tadidindrimo fa valiko anie ny ray aman-drenindry. Ray fotsy farafarana. Tena tsy misy dikany aminao mihitsy izay ankonanao. Fa misy inona ho aho? Sady raha misy mahazo alàna dia mba hanao izay mianaka. Alao hijabaka amintsika eo izay sa? Dia adinoy daholo izay fiainandro taloha tany. Tokony hampiezaka anao izany fenao ty toa vao maika mandetika amin'ny fiainanao ihany. Tantara mitohy Jinja ho arantsika ny Alatsinainy ka hatramin'ny Zoma amin'ny 7:00 manomboka ny 3 Janoary 2024.